Miarabantsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity eto amin'ny Alliance 92 FM amizao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika amin'ny teny ity dia ny flot national ny flankevim-pireneny ny vehivavy CNFM Andriamasy Estelle mirabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekena ivahidina eto amin'ny fandarana Ramatofilo. Miarahaba tompoko. Anomboantsika ny resadresaka Ramatofilo ny famariparitana fofoya ny antopijorono zany CNFM izany ny tanjona na ny iraka mission ataonareo. Misaotra indrindra tompoko nanome ny fitenenana. Ny CNFM moa fanafoizan-teny amin'ny teny vahiny izy io Conseil national des femmes de Madagascar. Efa nazavainao amin'ny teny gasy teo moa le izy hoe filankevim-pireneny vehivavy. Ny antom-pisiny na hoe ny iraka izay ataony aloha dia mitondra ny feon'ny vehivavy amin'ny sehatra mpanapa-kevitra eto Madagasikara sy amin'ny lafiny iraisam-pirenena ihany koa. Izany hoe mety makany amin'ny fahefana mpanao lalàna io, mety makany amin'ny fahefana mpanapa-kevitra sy amin'ireo izay fahefana rehetra afaka manapa-kevitra mpanatanteraka eto amin'ny firenena. Izay zany no tena iraka zany ataony CNFM. Izany hoe mitondra ireo etaeta, ireo zavatra mankararary ny vehivavy ka ilana fanapahan-kevitra eo amin'ny mpitondra. Dia ty fikambanana ty zany no mamondrona n'izay etaeta izay dia manolotra azy ireo tokony handray fanapahan-kevitra. Dia ny ankoatr'izay koa izy koa dia manana ny iraka ataony hoe hanamafy ny fahaiza-manao ny vehivavy sy hoe hampaleotena azy ka ahafahan'ny vehivavy mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Izany hoe ny vehivavy zany dia tokony afaka handray anjara amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny firenena, na ara-tsosialy io, na ara-toekarena io, na ara-politika io, na ara-piarahamonina rehetra amin'ny resaka maha-olom-pirenena. Nefa raha ohatra hoe tsy ampy ny fahafahana mandray anjara amin'izany dia izay koa ny antom-pisiny CNFM, izany hoe manohana manamafy ny fahaiza-manao ny vehivavy amin'ireo sehatra ireo mba ahafahany hoe mpisehatra feno amin'ireo lafiny rehetra ireo ary mba afaka ihany koa izy hisitraka ny vokatry ny fandrosoana. Izany hoe sady mpandray anjara izy amin'ny fampandrosoana no misitraka ny vokatry ny fampandrosoana. Idirantsika amin'ny tsiporia moa zay rehefa avy eo Ramatofilo fa ny makasika anareo mpikambana ao anivon'ny CNFM izavonareo no anatin'io, zany hoe izavo mandrafitra amin'izany ao anatin'ny CNFM zany amin'ny akapobe. Ny mpikambanao dia fikambanana ihany koa zany no mpikambana ao amin'ny CNFM, zany hoe plateforme ny fiantso azy amin'ny teny gasy moa le hoe vovonana. Dia ny mpikambanao zany dia fikambanana efa mijoro ary efa manana ny satam-fe azy ary izay fikambanam-behivavy rehetra ka manana ny tanjona mitovitovy amin'ny any CNFM zany, na hoe rehefa manana tanjona izy ampivoatra ny vehivavy, ampandray anjara ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra na amin'ny sehatra rehetra izay hiasany, dia ireo fikambanana ireo dia afaka raisina ho mpikambana ao amin'ny CNFM. Izay zany raha ny tena hoe ny any anaty sata no jerena. Dia fa misy ihany nefa mpikambana en tant qu'individu, zany hoe mpikambana izy irery fa tsy betsaka, fa ireo namorona azy tany am-piandohana sy ireo olona vitsivitsy izay tena namorona, dia misy ihany mpikambana olona tsotra zany, fa ny tena mpikambana dia association na fikambanana. Dia eraky ny Madagasikara zany dia misy mpikambana daholo, izany hoe rehefa fikambanam-behivavy misehatra any amin'ny faritra rehetra any ka rehefa hoe mitovy amin'ny anay fotsiny ny tanjona afaka manambatra hery izahay dia afaka miditra izy ho mpikambana atao amin'ny CNFM. Idirantsika amin'ny tsipireny amin'izay le iraka sy ny asa manandraikitra tanterahanareo Ramatofilo eo amin'ny resaka zony vehivavy manokana, misy fidiranareo atsehatra avy amin'izay lafiny izay zony vehivavy fotsiny aloha ny resantsika. Ny zony vehivavy dia tena io koa no antom-pisinay, mety tsy voalazako kely fotsiny teo aloha fa ohatrany efa hoe mandeha ho azy hoe ny tena antom-pisina voalohany dia piroborobo ny zony vehivavy.
zany hoe ampafantatra aloha ny vehivavy ny zony ary rehefa aveo dia anao izay anajana ireny zo ireny raha ohatra ka misy tsy voahaja ary zay ny anton'le nazavaiko teo le hoe manantona zay ny fahefana mpanao lalàna raha ohatra ka hoe misy zoany vehivavy tsy voahaja misy zavatra tokony ho ajaina satria tsika koa mafirenenantsika dia nanasonitsika fifanarahana iresa-pirenena manasonitsika fifanarahana na aty amin'ny regionaly reny zany misy zavatra tokony ho ajaina reny hoe zao ny tokony atao amin'ny fanajana ny zony vehivavy dia ny anjaranay koa zany dia manara-maso any reny hoe no ajain'ny firenentsika ve reny no ajaina eto amin'ny firenena ve reny sa misy tsy voahaja dia raha misy tsy voahaja dia anjaranay amin'izay fotoana zay no manantona indray ny tompony fanapaha-kevitra hoe tandrema fa misy zavatra ohatr'izao tsy voahaja ka raha io zony vehivavy io dia tena io zany tena hoe andro tokony fiainanay zany miresaka an'izay zony vehivavy zay indrindra tsika raha matofy loha raha ny zava-misy eto amintsika tsy hitanareo mbola misy sakana ihany veo miresaka kolotsaina amin'izay zony vehivavy zay na ny toeran'ny vehivavy amin'ny ankapobeny eto amintsika fikambanana na ny fiarahamonina tanan-dehibe no ohatrohatr'izay mety efa hita taratra ihany le hoe manomboka mipetraka tsikelikely le toeran'ny vehivavy fa ny any amin'ny faritra ny any amin'ny toerana ambanivohitra any tsy misy sakana ihany hoe eo amin'ny lafin'ny kolotsaina izay zony vehivavy na ny toeran'ny vehivavy zay ataoko angamba ny lazantsika azy tsy hoe sakana loatra fa tsika efa manana ny kolotsaintsika manana n'le sotoavina efa nampitainy ny razantsika dia iny nefa somary hafa amin'le zavatra indraindray hoe takina dia amiko le izy marina hoe mety misy any manano tsarotra kokoa zany le fiovana amin'le hoe tokony zao ny toeran'ny vehivavy fa mandeha tsikelikely le izy io zany ohatra ny zavatra rehetra ihany tsy tsika moa dia raha tsika malala hoe firenena tatsinanany tsika ary nanana ny kolotsaina zay efa nyfandovatsika matatsinanana tsika misy ny rivotra mitsoka hoe firenena tandrefana dia sarotra itsika zany tsy afaka ny teny hoe androany androany tsika na afaka roa taona dia tonga dia efa ohatra zao ny toeran'ny vehivavy eto amin'ity firenentsika ty fa ny zavatra hitantsika hoe mety amin'iren'le firenena reny tokony zao no afaka ataon'ny vehivavy dia afaka izy ireny ataotsika fa mandeha tsikelikely zany hoe mila fanazavana aloha ny sain'ny olona mila fanazavana koa ny vehivavy malagasy hoe tsika ny afaka manao zavatra ohatran'izao hoe zany akory tsy midika hoe ratsy daholo le kolotsaintsika hoe tena tsy maintsy hovaina daholo ny kolotsaina na hoe sakana daholo le izy fa misy any amin'ny kolotsaintsika koa zavatra mety azo toizany fa misy no afaka hoe atsaraina dia ohatr'izay le izy hoe tsy misy ny fomba mampanao any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara tsy lavina zany fa zay ny ilana an'le fanabeazana le nazavaiko teo hoe mampafantatra izay hoe zao any ny tokony ho zoan'ny vehivavy satria indraindray tsy fantatra le zo dia miaina ianao zany amin'ny fiainana andavanandro dia tsy eritreretinao hoe zoanao ka ny zavatra ohatran'izao fa rehefa ampafantarina ianao dia manomboka amin'le fotoana ampafantarana anao iny zany dia fantatrao hay misy ohatr'izao ka tokony ho zo dia mandeha tsikelikely amin'izay zany le fanovana le fiarahamonina fa tsy sarotra be le izy tsy afaka ny tonga dia hoe mandingana zany fa tena mandeha tsikelikely eo amin'izay anjara toeran'ny vehivavy zay indrindra raha matofy loha efa mahafapo anareo ve ny toerana misy ny vehivavy eo amin'ny toe-karena politika sosialy amin'izao fotoana zao ny fandraisana ndraiky ty ny vehivavy tsy mbola mahafapo aloha zay ny valiny satria eto amintsika ataoko hoe raha resaka fanapaha-kevitra no resahako dia eo amin'ny 7.1 isanjato ny vehivavy ny mbola mipetraka eo amin'ny sehatra n'izay mpanapa-kevitra izay any amin'ny lafin'ny ara-toe-karena dia mbola hitantsika fa mbola vitsy koa ny vehivavy tena hoe afaka mandray anjara feno amin'ny lafin'ny toe-karena zany hoe any amin'ny fandrarahana vehivavy any amin'ny asa izay mifandraika amin'ny toe-karena dia mbola somary vitsy ihany koa ny vehivavy amin'ireny indrindra koa moa ny amin'ny lafin'ny politika dia mbola somary latsaka foana ny taha zany raha mitaha amin'ny any lehilahy ka izay tokoa ny tena hoe antom-pisina zany isanandro mba hampiakatra an'ireny ny tanjona moa zany dia mba hoe hitovy raha ohatra hoe 5 isanjato ny lehilahy eo amin'ny sehatra mpanapa-kevitra dia tokony hoe 5 isanjato koa ny vehivavy amin'ny sehatra mpanapa-kevitra raha ohatra any amin'ny lafin'ny toe-karena raha 5 isanjato ny isan'ny lehilahy mpandraharaha dia mba tokony 5 isanjato koa ny vehivavy mpandraharaha na hoe mihoatra ary fa eto amintsika zany tena mbola latsaka ambany foana zay taremarika zay ny tolomana hoe mbola tsy mahafapo le izy
de ilaina mihitsy le manambatra an'le hery de zay no mahatonga anay hoe zay fikambanana no avondrina satria reny fikambanana reny efa samy manana ny antom-pisiny koa izy efa samy manana ny zavatra taony sy ny toerana iasany ka raha mivondrina ny hery a de moramora kokoa zany no mampisy an'le fiovana. Honao raha matofilo inona ny mety sakana na antony tsy mbola tonga avantsika manakaikaiky an'le 50 isan-jato raha ny fijerinao azy. Oui, raha ny fijeriko azy a de maromaro ihany ny antony. Ohatra hoe raisiko amin'ny resaka hoe fanapahan-kevitra matoa mbola tsy tonga amin'izay taha amin'ny fanakaiky izay de voalohany a matoa ny vehivavy anankiray afaka mety hoe ho tendreny izy amin'le toerana mpanapa-kevitra io na mety hoe ho fidiana koa de tsy maintsy manana aloha izy voalohany araka nazavaiko teo fahaiza-manao ampy sy feno amin'izay andraikitra izay. Faharoa eo koa tsy maintsy manana koa izy avy any amin'ny samirery ny fahatokisantena ny fahalalan-tsainy sy ny fahavononany hoe afaka izy iroso amin'izay de ny manodidina azy koa ny fiarahamonina manodidina azy koa mampirisika azy amin'izay ka raha mbola tsy feno reo de sarotra ny mbola ampitovy le taremarika de any amin'ny lafiny ara-toekarena indray de raha tsika malala fa eto Madagasikara de raha tsika malala aloha fa mahantra ny firenentsika de nefa ao anatin'izay fahantrana zay any amin'ny 70% maherin'ny malagasy ny vehivavy de mbola betsaka kokoa ny vehivavy mahantra noho ny lehilahy mahantra zany hoe amin'ny lafiny ara-toekarena koa zany de efa tsy mitovy ka tsy sarotsarotra kokoa ho an'ny vehivavy no le fiariana ara-toekarena ohatra hoe amorona fiariana ho azy izy de sarotra kokoa fa ny lehilahy zany ohatra ny efa mba somary moramora aminy satria fa tsy mitovy avy hatrany na eo amin'ny resaka asa hitanareo fa betsaka kokoa ny lehilahy miasa noho ny vehivavy. Eo amin'ny resaka karama eto amintsika mbola tsy mitovy ny karama mbola misy atsapana hoe tsy mitovy ny karama raisina na de mitovy ny asa atao tsy amin'ny sehatra rehetra io fa misy mbola misy zany zavatra zany de zany zavatra zany mitambatambatra tsy atratrarana an'le fandraisana anjara mitovy ny resahako teo. Honao raha matofilo ny resanao teo ny amin'ny hoe ny fahaiza-manao sy ny mety ho fizakantena ny vehivavy inona no anjara birikinareo na ny ezaka hoentinareo mba hatongavan'le vehivavy amin'izay hoe manana ny fahaiza-manao na ny mety hoe fizakantena n'izay izy. Ny ezaka hoentinay sy le ataonay andavanandro moa zany de zahay tsy maintsy manome fiofanana ireo mpikambana ao aminay ireo zany hoe ho an'ireo fikambanana ao aminay de miezaka izay mitady fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola partenariat mitady mamatsim-bola ho an'ny fiofanana aloha satria tsika rehetrarehetra matsapa eo amin'ny fiainana raha vao tsy misy ny fiofanana tsy hiova mihitsy ny fahaiza-manao de isan-taona aloha zany de efa anatin'ny programa hoe miezaka foana mitady fa fiofanana de faharoa manaraka an'izay misy koa ireo mpikambana ao aminay ireo no efa mety manana izy tetikasa de raha mampifandray koa zay ny tetikasa raha misy ireo tolotra tetikasa de ry zareo nefa manana tetikasa de ampifandraisina reny zavatra reny de mba ahafahany zareo zany mahazo famatsim-bola anatanterahana le tetikasa ho amin'le fampahefana moa ny filanjaza amin'ny teny gasy fampahefana sy fahaleovantena ara-toekarena zany hoe amin'ny alalan'ny tetikasa aloha ny tena ahafahana manova le fiainan'ny vehivavy koa de mampirisika zay zany no mitadiny hoe aizany mety ho lalana aizany mety fiaraha-miasa de mampifandray an'iny amin'le mpikambana ao aminay arakaraky le setra iasany satria misy ohatra hoe amin'ny sehatra fahasalamana ny sasany tena hoe ara-toekarena mihitsy de mampifandray an'ireny amin'izay tolotra misy de zay no manao ny fanaraha-maso de mampiofana koa zay amin'ny resaka hoe zon'ny vehivavy io satria tsy maintsy miainga amin'le fahafantarana le zo aloha zay no vao afaka manao ny zavatra rehetrarehetra de ohatrohatr'izay zany no ezaka ataonay mba hatongavana amin'izay fahaleovantena ny vehivavy zay. Iverena kely ary amin'le mety hoe anisan'ny sakana amin'ny tsy mbola tena fipetrahan'ny vehivavy eo amin'ny toerana amin'ny ankapobeny nareo hoe tsy mahita hoe misy olana ihany keo amin'ny sehatry ny fanabeazana n'le ankizy de ny any fotony matetika raha misy zaza ao tokantrano 3 na 4 ka misy vavy kely 3 de laray ajanona tsy mianatra le ankizy vavy rehevanina fa le zazalahy kely no alefa hatramin'ny farany
ahoana ny fijerinareo an'izay resaka fanabeazana reny resantsika tena marina mihitsy ny voalazanao tsy maintsy any amin'ny fanabeazana mihitsy no efa amboarina ary hatrany amin'ny fahakelezan'ny ankizy zany ny zavatra tantarainao zany dia tena iainan'ny fiarahamonina malagasy indrindra ny any ambanivohitra hoe raha vao le bebe kely ny ankizy vavy dia ady zanona fa ny lehilahy no ampianarina satria misy le fisainana hoe any vehivavy andeha anambady anarabady zay mantsy ny kolotsaintsika malagasy fa ny lehilahy izy no akavady izy no amelona ny vady aman-janany noho izany ny lehilahy no mila ampianarina kokoa hoe tsy maintsy maleo tena ny lehilahy satria izy no aka ny vadiny isafidy ny vadiny fa ny vehivavy dia hoe manarabady kofehy manara-panjaitra zay ny kolotsaina tsika fa izay dia hoe fanakamalemy mbola manaraka eny ihany ka tena tsy maintsy be azina mihitsy ny ray aman-dreny manomboko izao hoe rehefa mananjanaka ianao dia tokony mitovy ny fitondranao ny zanakao ao an-tokantrano tokony na hoe ny raharaha ao an-tokantrano ara dia afaka tsara zaray ny ray aman-dreny hoe raha samy manasa vilia ny ankizy dia manasa vilia ny ankizy vavy manasa vilia ny ankizy lahy mamafatrano ny ankizy lahy mamafatrano ny ankizy vavy raha fianarana mitovy tokony afaka samy ataony lahy sy ny vavy ohatra hoe teny aminao hoe hianatra hoe amily fiaramanidina afaka ataony vehivavy zany afaka ataony lehilahy zany na hoe atao amintsika zao na ny polisy na ny gendarme militaire efa misy vehivavy daholo zany ka le any amin'ny ray aman-dreny mihitsy zany tena antoka an'izay zavatra zay hoe mampita izy amin'ny zanany tokony hoe afaka manao foana na vehivavy na lehilahy efa ndesanao toy ihany moa zany le hoe fiaramiasa amin'ny any ivelany ohatrotrany eo nanendrika izay fiaramiasanareo misehatra raisam-pireneny zay ny CNFM sy ireo fikambanam-behivavy any ivelany tena miaramiasa tokoa zay amin'ny any ivelany voalohany le fikambanana ity dia tsy mandeha irery izy io fa misy koa ny Conseil national des femmes mondiales dia zay zany mitambatra amin'io io ndray zany ny firenena tsirairay indray zany no mpikambanao dia mpikambana fenao amin'io ny CNFM dia amin'io fikambanam-be eran-tany io dia mitanjona dia mitovy foana dia ny fampivoarana ny vehivavy ny zon'ny vehivavy fampahefana ny vehivavy dia amin'ny fikambanam-be maneran-tany io tahantsika tombontsoa izy io satria indraindray avy any amin'izareo misy le tolotra nyresahako teo misy tolotra tetika asa misy tolotra fiaramiasa misy zavatra be da be azo trandrahana fiofanana dia reny zany no rehefa aparitany aty amintsika le izy dia zaraina dia aparitaka koa amin'ny fikambanana eto amintsika dia misy ny mamaly izay manana fahafahana mamaly dia voaray dia mahazo famatsim-bola avy amin'le fikambanana iraisam-pireneny io dia ankoatran'izay ny fiaramiasa ihany koa amin'ireo solotena ny firenena mikambana eto amintsika ireo izay hoe miandraikitra ny vehivavy ohatra hoe ny FNUAP ohatra hoe ny PNUD indray amin'ny lafiny ara-toe-karena rehefa misy azo iaramiasa aminay vehivavy dia miaramiasa foana koa zay amin'zareo reo zany hoe avy aty aminay foana moa zany no manantona anazy mampiresente aminy reto ny zavatra mba ilainay ny zavatra ataonay ka misy ve ny fahafahana fiaramiasa hoe afaka manohana anay ve nareo dia manohana izy rehefa tena mifanitsy amin'le zavatra ataony tokoa izy dia manohana izy amin'izay zavatra zay dia eo amin'sehatra ny firenena miteny frantsay francophone dia mpikambana fenao amin'izany koa ny filan-kevitra eto Madagasikara satria misy filan-kevitra ihany koa hoan'ny firenena miteny frantsay dia misy koa efa misy réseau koa efa niforonina any amin'ny Asie Pasifika ohatran'izay dia efa mpikambana fenao amin'izay koa ny CNFM zany hoe tsy mandeha irery mihitsy zany ty tolona eto Madagasikara ty ho an'ny zon'ny vehivavy fa efa misy fandraisany be da be amin'ny iraisam-pirenena dia ohatr'izay koa na any amin'ny resaka firenena mikambana ny teneniko teo satria misy ny fikambanana ao anatin'ny firenena mikambana le hoe ONU Femmes zany hoe miandraikitra ny vehivavy manokana mihitsy izy io dia eo koa misy fandraisany aminay indraindray misy fiaonam-be any misy ny toromarika hoe zao ny tokony filamatra dia miaramiasa foana koa zay amin'ireo atsivina amintsika mpiainy sy mpanaraka ny fandarana moa zany fa ny Front National ny filan-kevim-pirenen'ny vehivavy CNFM raha matoa Andriamasy Estelina vointsika maraparanana ny fandarana raha matoa filoha ny famitinana n'izay voalaza zay na misy tianao ambara nefa tsy voaresakitsika tamin'izao fandarana zao ny amaranako azy sy ny tiako ambara
dia arak'ilay nazavaiko teo hoe tia fikambanany tia dia manana ny tanjona ny mba mpandray anjara feno ny vehivavy amin'ny lafiny ny fampandrosoana eto amintsika. Izany hoe mba tsy ho ankilabao intsony ny vehivavy fa afaka samy hiara hitondra ny fahaiza-manaony, hiara hitondra ny fahalalany sy ny fandraisany andraikitra mba hampandrosoana ny firenena. Eto amintsika eto Madagasikara moa dia manatombo kokoa ny isan'ny vehivavy noho ny isan'ny lehilahy eo amin'ny resaka taha izany, ka raha ireo vehivavy maro anisa ireo no mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana eto amintsika dia ataoko angamba fa hiova ny firenentsika ary ho tonga amin'izay vokatra tsaratsara kokoa zay, izany hoe androso kokoa. Ka noho izany tsy tokony ho atao ankilabao zany hoe anjorom-bala ny vehivavy na eo amin'ny lafiny fanapahan-kevitra na eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, fa mba tohanana izy amin'ny ezaka ataony amin'ny hoe fampandraisana anjara azy zay sy amin'le fampahefana azy ara-toe-karena. Ka ny teny tiako apetraka dia zay hoe tena izahay dia maniry ny fanohanany fanjakana amin'ny ezaka kely izay mba ataonay na amin'ireny resaka fiofanana ireny na amin'ny resaka tolotra ireny dia tena ilainay tokoa izany. Ary amin'ireo fiaraha-miasa ihany koa iraisam-pirenena ireo dia izay no tena zavatra ilainay mba hahafahanay manatanteraka le iraka izay tanterahanay teo, satria tsy vitan'olona irery tokoa le fampandraisana anjara feno ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra ity, fa mila fanohanana izay amintsika rehetrarehetra, amin'ny voaka malagasy rehetrarehetra, fa tombotsoa ho antsika rehetra ny fahafahan'ny vehivavy mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Isaorantsika ny Flot National ny CNFM tamin'ny alalan'ny Ramatoa Andriamasy Estelle makasitraka tompoko. Ia, mametraka ny mandrapiresaka amin'ny fotoana manaraka indray ny fandarana ambara veloma tompoko.